Ampifaliana indray ry mpiara-mianatra namana no iarahanay aminao amin'ity sabata ity. Sabata izay azo antoka fa ifanoman'ny tompo ho anao anomezany anao ny fitahiana manana ambiampy. Ny leson'ny sekoly sabata antsika androany dia nampitondraina ny lohateny hoe tanteraka ao amin'i Kristy. Irina mba ho amintsika rehetra izany teny izany. Ny fiadanany tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Miaraba ihany koa ny namako eto akaiketo miaraka mianatra antsika izany leson'ny sekoly sabata izany. Koa ho fanomboantsika azy ary dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay, tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao izahay. Noho izao fotoana sarobidy rahanay mianatra ny leson'ny sekoly sabata izao. Avy aminao ny teny, ka ianao no andrandrainay, ianao no angatahinay, mba hampianatra anay, ka ny fanenao masina mihitsy no irinay mba ampitoerinao aty-amponay, atakaranay izay tianao ambara. Foy ny fisainanay, voafetra ny fahalalànay, ko mila nao indrindra izahay ampianatra anay. Mamelary ny elokay sy ny tsy fahataterahanay, tononona sy angatahanay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Tanteraka ao amin'i Kristy, mbola amin'ny bokin'ny Kolosianina misy antsika, ilay boky mampifandray antsika amin'Andriamanitra sy ny lanitra. Misy andinina atao tadidina indray ny arahantsika, mangataka ny namako ato mba anao an'izay andininy natao tadidina izay. Faly miaraba ny mpiara-mianatra lesona rehetra, toy izao indray izany tsy anjery ho antsika amin'ity sabata ity ao amin'ny Kolosianina toko 2, andininy 9 sy ny 17 manao hoe ko aza velisy tsara anareo ny amin'ny fihinanana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voalohambolana, na ny sabata. Aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia an'i Kristy. Andininy be mpanontany izy io. Andininy ihany koa nefa mahatonga fifanoherana. Andininy izay miteraka savorovoro. Fantatra nefa mba nisy nanontany anareo ve mikasika an'io andininy io hoe inona ary mbola antony hitandremanareo ny sabata? Inona ny amin'ny resaka fihinanana sy ny karazana izay mbola fadianareo? Kanefa eto miteny Paoly hoe ako aza velisy tsara anareo ny amin'ny fihinana sy ny karazana. Hodiny antsika izay androany. Fa manasa antsika izany mba samy haharitra hatramin'ny farany zavatra misy aloha. Ty andino jerentsika ty androany ny lesontsika dia izao fananarana ataon'ny Paoly izy ty. Mba haharitra tsara ary tsy ho voafitaka amin'ny mpampianatra sandoka. Izay ny tena tian'ny Paoly resahana amin'ity lesona iarahantsika manana ity androany. Averiko ny mandeha. Ny mba hahatonga antsika haharitra tsara ary mba hahatonga antsika tsy ho voafitaka ny mpampianatra sandoka izay efa misy amin'izao fotoana izao. Ho zaraintsika roa ny dinika ifanaovana eto androany dia ny hoe ny soa azo avy amin'ny finoana. Ary ny faharoa ny olana manomety hanozongozona ilay finoana. Ao anatin'ilay soa azo avy amin'ny finoana avy hatrany ary ny hodiny antsika dia ho resahantsika ao ny amin'ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahalalàna izay hitondra fampiononana sy fiderahana ary filaminana eo anivon'ny fiangonana. Ny faharoa dia ny finoanan'Andriamanitra dia mitonga antsika hamaka ary hitombo ampitombo antsika ao amin'i Kristy. Ary ho resahantsika ihany koa ny finoantsika ny mikasika ny amin'ilay hoe ilay nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Ndeha ny voalohany ho resahantsika mikasika ny amin'ny fahendren'Andriamanitra. Nisy fanontaniana napetraky Job indray mandeha. Nisy fanontaniana napetraky Job indray mandeha hoe aiza kosa no ahitana ny fahendrena? Aiza no hitoeran'ny fahalalàna? Izy ihany no mamaly ao amin'Andriamanitra. Ahoana no mba azontsika lazaina an'izay? Ka ahafahantsika hoe inontsika be izany ka hitondra soa eo amin'ny fiainantsika. I Paoly no mamaly an'izany fanontaniana izany ao amin'ny Kolosianina toko 2 andininy 7. Hoy izy hoe ao amin'i Kristy izay efenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalàna rehetra. Izany hoe ao amin'i Kristy izany no misy an'ilay fahendrena. Ao no miafina ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalàna rehetra. Raha manana ny Kristy izany tsika dia manana izay fahendrena izay.
asa raha mba tsaroantsika ihany koa mpiara-mianatra na malaisany fa i Paoly dia somary nanana fomba fijery tsy de fantatra loatra marina noho ny fiangonana tany Kôlôsia. Kanefa dia nahatsapa Paoly fa tandindomindoza amin'ny fampianaran-diso izany fiangonana zany. Zay ny antony nanoratany. Kanefa nahafinaritra tato amin'izy ity dia ny fahafantarany Paoly fa ireto mamaritany Kôlôsia reto dia niazona mihitsy ilay finoana. Tsy niova tamin'ny finoana any Kristy izy ireo ary nahitany filaminana. Tena ilaina ve ny filaminana eo anivon'ny fiangonana? Tena ilaina mihitsy moa ny filaminana na eo amin'ny fiainantsika andavanandro aza, satria ny teny mifanohitra amin'ny filaminana dia ny fikorontanana izay fantatsika rehetra fa tsy mahazo antsika ilay fikorontanana. Ka ny filaminana resahan'i Paoly atao amin'ity lahatsoratra ity dia avy amin'ilay teny grika hoe taksis izy io. Dia io teny grika io dia nampiasaina izy io ilazana fisoronana araka ny fanaon'ny Arona sy Melkizedeka. Hitantsika amin'ny bokin'ny Hebreo moa izany sy ny Lioka. Dia eto indray izy ampiasain'ny Paoly ilazana filaminana eo amin'ny fiangonana izany eo amin'ity tontolo-kevitra hitantsika ity. Dia izany hoe ity rafitra ity izany dia efa rafitra efa nisy napetrak'Andriamanitra hatramin'izay. Andriamanitra mihitsy izany dia tia filaminana ary efa nametraka an'izany izy hatramin'izay ka hatramin'izao tsika izao amin'ny fiangonantsika. Tena ilaina zany ilay mpiara-mianatra namana ny filaminana. Satria ilay Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra ny filaminana, tsy mba tompon'ny fikotranana Andriamanitra. Ary ny zavatra nahafinaritra ihany koa izay lazain'ny Paoly mpiara-mianatra namana dia izao ny fahitany Paoly amin'ny 1:5 dia jerentsika tsara izy hoe fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza aho dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo ana Kristy. Manahoana reny mba fahitan'Andriamanitra antsika? Mba afaka hita fifalinany aminao ve Andriamanitra amin'ny tsy fiovan'ny finoanao? Mba hahita fifaliana amintsika ve Andriamanitra amin'ny fanarantsika ny fandaminana izay petrak'Andriamanitra? Ny zany resantsika faharoa dia ny hoe mamaka sy mitombo ao amin'ny Kristy. Inona no tiany Paoly resahana ny amin'izay toe-javatra izay? Oharina amin'ny zavamaniry moa izany tsika eto satria misy fakany ary mitombo isika. Satria ilay hoe mamaka faka. Faka. Misy fakany isika. Teo moa izany Paoly dia niresaka momba ny hoe tsy fiovan'ny finoanareo an'i Kristy hozy izy. Ao amin'ny lesitsika teo aloha kely teo ao amin'ny pejy 7 ao dia hoe tsy azo azongozonina hozy izy ireo satria miorina tsara. Izay moa izany ilay hoe mamaka amin'ny fototra, izay koa izany ilay hoe faka, fototra mafin'ny Baiboly. Izany hoe mila fantatsika izany hoe miorina amin'inona isika. Izay izany ilay hoe mamaka sy mitombo. Dia misy tohany moa ilay izy hoe ao amin'ny Kristy. Kanefa ao amin'ny Kristy manao ahoana izany? Dia i Kristy ilay teny tonga nofo. I Kristy ilay tenin'Andriamanitra dia mifototra mafy amin'io teny io izany isika, mifototra mafy amin'ny Baiboly. Dia izany no niaro an'ireto Kôlôsiana reto. Raha narahana tsara izany raha arahana tsara dia mamaka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo dia izay ilay atao hoe mamaka sy mitombo ao amin'ny Kristy. Mila mamaka tsara amin'ny Kristy izany tsika. Ary izay ny eo amin'ny 9:9 hoy izy hoe koa tahaka nandraisanareo amin'ny Kristy Jesosy Tompo, mandehana ao aminy araka izany koa ka mamaka tsara. Tena mila miaraka tsara. Ny zavatra nisy karazana fampianarana roa samy hafa tany tamin'izany fotoana izany tao Kôlôsia. Inona ilay fampianarana roa nitranga? Dia ny fampianarana izay mifototra amin'ny fampianarana Baiboly araka ny Kristy, izay tena azo lazaina hoe mampahery finoana, miteraka fankasitrahana amin'ny tenan'Andriamanitra. Ary ilay fampianarana anankiray kosa dia araka ny filôzofian'olombelona sy ny afihetsena ao ambadika izay toy zavatra izay. Izany hoe ao daholo izany fomban-drazana rehetra ampidirina izy ao amin'ny fiangonana. Izany rehetrarehetra izany anefa dia miteraka loza sy fitaka ho antsika. Ary tena zava-dehibe ilay nilazaina teo hoe tena tahaka ny azo ambolena isika ety, niorina tsara
petraka tsara satria lozana nanotana tamin'izany fotoana zany tao amin'ny fiangonana voalohany dia niloza fidiran'ny fampianaran-diso ary zay no nampatahotra ny Paoly efa andrao izy ianareo lasa babo ny filôzofia sy ny famotahana foana zay ataony inona ary no tiany atao ary zay no jerevantsika amin'ilay fizarana fahatelo anatin'ilay fizarana voalohany hoe ahoana ary zany no tokony ataontsika inona no fomba ahafahantsika mijeriny amin'ny andinin'ny fahasivy ozy hoe fa ao amin'ny tena no itoeran'ny fahafenon'ny fomba an'Andriamanitra dia lazainy amin'ity ambany aty hoe nofatsihana novonoiny amin'ny andina faefatra ambin'ny folo dia lazainy hoe ary novonoiny ny soratanany didy zay niapangatsika inona ny tiana mba ho zavatra tokony ho marina kely amin'ity andinina zay ho resantsika mikasika ny amin'ny lazainy Paoly hoe nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana ity. Ia, rehefa isika moa zany rehefa mandinika amin'ny Baiboly isika dia ampirisihana mandrakariva zany isika mijery ny tontolo-kevitra. Matetika mantsy mahadiso hevitra antsika ny mamaky ny Baiboly andininy misingana fotsiny nefa tsy fantatsika hoe iza no iresahan'ny Paoly, inona no resahany, vanim-potoana manao ahoana no nanoratany, kolotsaina manao ahoana no nisy azy ilaintsika fantatra avokoa zany mba ho hazava tsara amintsika ity tenin'Andriamanitra ity. Ary ilaintsika ihany koa fanahy masina moa zany. Iny tena zava-dehibe. Miresaka an'ity famatsihana eo amin'ny hazo fijaliana ny lalàny ity tokoa i Paoly dia izao no lazainy hoe ilay lalàna manameloka antsika zany nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Andinika ovaka itsika ny eo amin'ny Kolosiana 2:17 hoy izy hoe ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia novelominy niaraka tamin'i Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra ary novonoiny ny soratanany didy izay niapangatsika dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka nombony tamin'ny hazo fijaliana ary nesoriny tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miharihary ny fitondrany ireny toy ny fanaon'izay avy nandresy. Izany hoe misy tontolo-kevitra hitantsika eto resaka famorana. Hitantsika zao ao amin'ny testamenta taloha fa io ny fitakiana manan-danja indrindra ao amin'ny lalàny seremoniely io resaka famorana io. Dia miresaka koa Paoly any amin'ny andininy 1:12 sy 12 hoe fanesorana ny tenany nofo ohatrany hoe ampitahiny amin'ilay famorana taloha foana zany ilay izy. Izany hoe eto zany i Paoly dia miresaka hoe ny an'i Jesosy kosa dia famorana ny fotsika no tiany hatongavana. Ilay lalàna seremoniely misy lisitra moa ana lalàna seremoniely izay hitantsika tao amin'ny tsenjery. Iny lisitra iny zany fitambaran'iny lisitra iny dia efa voalaza koa any amin'ny testamenta taloha any amin'ny Hosea 2:7 fa lalàna seremoniely avokoa ireo ary ireo no tsy miatra amintsika intsony ankehitriny fa ireo ilay nombona tamin'ny hazo fijaliana. Ny zavatra nisy ny mpiara-mianatra namanisiny niteraka fisaratsarana mantsy izy io. Hoe tsy maintsy atao an'izao vao afaka miditra teo anatin'ny fiangonana. Tsy maintsy atao an'izao vao miditra anatin'ny fiangonana. Tena zay nahatonga ny Paoly resaka mafimafy mampiasa-danja. Kanefa mampalahelo lasa tady hiteraka ady hevitra zany amin'izao fotoana izao. Ary misy tadidalana vetivety zay mba tiana ampitaina amintsika ho amin'ny fiangonana zany dia zao hoe voalohany ilay soratanana izay nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana dia araka voalaza teo lisitra fiampangana manamiloko antsika. Voalaza teo zany ilay izy. Ny faharoa fanazavana faharoa dia araka voalaza teo ihany koa dia ireo lalàna seremoniely izay nosoratany Mosesy. Ireo lalàna seremoniely nosoratany Mosesy moa dia tena manambara ny amin'ny Jesosy, ny asan'i Jesosy ireo rehetrarehetra ireo. Ireo zany le lalàna seremoniely zany no nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe tsisy resaka mihitsy mikasika. Raha ohatra zany ka resantsika ilay teny hoe aza velisy tsara anareo ny amin'ny fihinana, ny fisotro, ny firaviravona, ny voaloam-bolana, ny sabata indrindra ady hevitra izy io. Hoe tsy ilain'ny kristiana intsony ny mitandrina sabata. Betsaka ny mpitoro filazantsara no laza an'izay. Kanefa dia teny Paoly resahana mihitsy fa tsy izay no tiana ambara eto satria fantatsika tsara fa i Paoly ange dia laza amin'ny Romanina 7:7. Ahoana izy Paoly? Romanina 7
andiny fahafito de zao ny fanambarana zay napetraky Paoly ozy hoe inona no lazaintsika ho tavany lalàna. Io le lalàna io manko le lalàna moraly io. Ny folo io le nosoratana teo amin'ny tendrombohitra Nasaray tamin'ny vato fisaka. De ozy Paoly sanatry zany kanefa tsy nalalany io tao raha tsy tamin'ny lalàna satria tsy fantatra akory ny fitsiritana raha tsy lalàna manao hoe aza mitsiritra. Tianambara zany mpiara-mianatra namana isany lay nombona teo amin'ny fijaliana zany de tokony inotsika zay leo isoa aza avy amin'ny finoana tsy inona izy io fa le lalàna seremoniely zay nosoratana Mozisy. Ohatra ny titiny ianao. Ie. Tsy zany mantsy fa tamin'ny andron'ny jiosy fahiny zany de misy an'le hoe fanatitra hoanina, zavatra sotroina, fanatitra sotroina, sabata seremoniely araka ny hitantsika ao amin'ny Levitikosy. Toko 17 eo amin'ny 1:1, 1:4, 1:2, miresaka an'izany sabata seremoniely zany, fa tsy sabata andro fahafito ihany mantsy ny atao hoe sabata tamin'izany andro zany. Fa ny sabata ny andro fahafito kosa de tsy hoe lalàna vao nomena Mosesy taty aoriana tsy akory. Efa hatrany Edena no nomena ny Adama sy Eva ity sabata ity ka tsy io zany no hoe foanana teo amin'ny hazofijaliana fa lay lalàna seremoniely araka ny tsenjerintsika andro firavoravona, voaloham-bolana, sabata, fihinana, fisotro. De zay zany mahatonga an'le toy an'le izy hoe aloky ny zavatra ho avy ireny fa ny tena ny dian'i Kristy. Raisintsika fotsiny hoe ny zanak'ondry izay novonoina tamin'izany, tsika zao tsy mamono zanak'ondry intsony fa satria nahoana? Efa Jesosy Kristy ilay zanak'ondry voavono, novonoina, izany hoe efa tandindona efa tanteraka zany, tsy hoe tsy misy dikan'ilay tandindona fa efa tanteraka izy ka izay mahatonga anazy hoe efa nombona teo amin'ny hazofijaliana ireny. Ry mpiara-mianatra namana andeha aloha fidintsika vetivety le fizarana voalohany ary aloha kiasika an'ity lesona resantsika zao. Iny soa azo amin'ny finoana tokony hino isika fa ao amin'Andriamanitra no misy ny fahalalana sy ny fahendrena rehetra. Ary ny finoantsika an'izay dia mitondra antsika ho any amin'ny fiononana sy ny fiderana ary mitarika antsika ho any amin'ny filaminana rehetra izany. Faharoa manarakaraka zany dia satria tokony ino isika fa raha ao amin'Andriamanitra misy ny fahendrena sy ny fahalalana dia tokony hamaka sy hitombo amin'ny Kristy isika ary mino isika fa toy ny hazo ambolena anankiray mifikitra tsara amin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo faran'izay ndesana dia zao hoe tokony hino isika fa ny lalàna seremoniely no nofatsihina teo amin'ny hazofijaliana tokony hipetraka tsara zany izay zavatra izay eo amin'ny fiainantsika. Ary efa somary mitsidika ihany moa tsika ny amin'ny fizarana faharoa hoe inona ary ny olana kosa mety hanozongozona ny finoana kristianina. Ary zay no nahatonga ny Paoly resaka manomboka amin'ny 2:9 amin'ny Kolosianina toko 2 io dia vanomboka tsy diantsika moa ny andina tao tadiny hoe koaza ve ilay hisaranareo ny amin'ny fihinana na ny fisotrona ny amin'ny firavoravoana sy ny karazany dia efa niresahana teo izy kanefa na izany adyzany aza dia tiana ihany nilaza amintsika fa miteraka olana eo amin'ny finoana ny tsy fahatakarantsika, ny tsy fahatakarany fiangonana hoe mbola tandindona ve zao iainantsika izao sa fa miaina amin'ny tena izy isika. Mampalahelo mantsy amin'izao fotoana izao mbola misy fiangonana mbola mampiditra le tandindona. Ny tena halazaina zany izao raha mbola mandeha manaraka ireo tandindona isika na le lalàna seremoniely nosoratan'i Mosesy dia tony hoe mbola tsy ekenao Jesosy ilay maty teo amin'ny hazofijaliana. Mbola te hiteny ianao manao hoe aiza le Jesosy le tena izy. Ahoana ny fahitanao an'izay zavatra niresahan'i Paoly izay. Ya, marina mihitsy an'izay raha tsaroantsika moa zany ao amin'ny Baiboly ao ny toe-javatra niseho nandritra ny fahafatesan'i Jesosy dia hitantsika fa rehefa maty Jesosy dia nitritra nizara roa ny efitra lamban'ny tempoly izay tena maneho mazava hitan'izy ireo, hitan'izy rehetra fa efa tanteraka tao amin'i Jesosy teo amin'ny fanombohana azy teo amin'ny hazofijaliana ireo fomba mpivavahana rehetra nifandraika tamin'ny io fanehoanan'i Jesosy io. Ka noho izany zany dia tsy ilaintsika intsony araka izany ny manaja an'ireo lalàna seremoniely hoe araka ny hoe
fanaterana fanatitra ondry, famonoana ondry sy re araka ny voatanisa ao amin'ny tsy anjerintsika rehetra. Dia misy ohatra kely ngamba tiako hanazavana anazy hoe raha ohatra tsika lavitra ny olo tiantsika, lasa lavitra ny olo tiantsika fa ny sariny sisa no jerentsika ao an-trano. Dia rehefa mahita ny sariny tsika dia mahatsiaro foana fa mbola ho avy ny olo tiantsika iny moa izany fa sariny sisa no mba hanemboana antsika azy. Fa rehefa tonga kosa ilay olo tiantsika dia mbola ny sariny ihany ve no fikirintsika fa tsy ilay efa olo tiantsika efa tonga mivantana. Dia toy izany koa ny amin'i Jesosy, mila manaiky an'i Jesosy isika izay efa tonga ho antsika, maty ho antsika, efa tanteraka avokoa ireo tandindona naseho amin'ny lalàna seremoniely. Eo amin'ny andininy valo ambin'ny folo ihany koa dia misy zatra nampitandremany Paoly izay mety hanozongozona finoana. Hoy izy hoe aza mety ho fitahana. Aza mety ho fitahana tsy azahoanareo ny loka noho ny fianatra tena hitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo teny fantatra, tompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavonavonana noho ny fisainany nofony. Tiany Paoly resahana zany dia araka ny hoe no tenen'i Jesosy mafy ny fanitretena feno fiatsaram-bela sy ny mpitondra fivavahana tamin'izao fotoana izany. Ireo mpitondra fivavahana izy tena mivavaka, tena mivavaka izy ireo fa saingy amin'ny fiatsaram-bela tsy. Ary zay nampitandreman'i Jesosy dia tao ihany koa ny zavatra nisy tamin'izao fotoana izany teo amin'ny fiangonana voalohany dia saika nanana ny toerany anjara toerany ny fivavahana amin'ny anjely. Amin'izao fotoana izao mampatahotra fa misy kristianina manao mivavaha ianao amin'ny anjely, angatao ny anjely. Andriamanitra no angatantsika hanerika ny anjeliny fa tsy ny anjely no andeha hoe makanisa ianao, ianjelisa ary no antsonao. Fa eto dia zay zava-doza tamin'izao fotoana zay no resahan'ny Paoly ary araka ny teny tao mazava tsara le ohatra. Rehefa tena tonga le olo tianao hoe dia mbola le sara ve ny andeha ho jerenao isaka mandeha kanefa le olo tianao eo akaikinao eo. Dia tahaka izay ty lesitsika ty tena manozongozona ny finoana, olana ny finoana ny mbola fifikirantsika ireo tandindony ny zavatra eo alohantsika tsirairay avy. Io ino tompoko? Ya, ankoatran'izay lozana nanontanina ny zareo izay dia nampiny zareo fitakian'olombelona maro be ihany koa ilay lalàn'i Mosesy. Zay zany ilay hoe didy napetrak'olombelona ilay izy fa efa tsy napetrak'Andriamanitra intsony fa lasa didy maro be ny mavesatra napetraka ho tandreman'ny olombelona dia mampidi-doza izany satria nanjary tafiditra tao an-tsain'ny mpino izany tamin'izany fa ny fitandremana ireo lalàna rehetrarehetra ireo izay mavesatra no ahazoana famonjena. Manjary lasa ny fitandremana ny lalàna indray no ahazoana famonjena fa tsy ny fahasoavan'i Kristy izay efa nanombo ny didy manameloka antsika eo amin'ny hazo fijaliana. Ny Paoly moa dia efa nampitandrina tao amin'ny andininy fahavalo hoe tandremo fandro misy mahalasa anareo ho babony amin'ny filozofia sy ny famotahana araka ny fampianarana izao tontolo sy ny razana araka ny abidi-pianarana izao tontolo izao. Inona moa hoe abidi-pianarana izao tontolo izao? Ry mpiara-mianatra namana, ilay tiany Paoly eto dia ilay fifikirana amin'ireo lalàna seremoniely. Raha toa izany ka mbola manaraka an'ireo lalàna seremoniely ny fivavahana dia tafiditra amin'ny tenin'ny Paoly izy hoe manaraka ny abidi-pianarana izao tontolo izao izy. Ary izay no lazainy ihany koa eo amin'ny andininy ry ambany ery amin'ny andininy faharoapolo. Koa ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo, oviana moa isika niara-maty tamin'i Kristy? Teo amin'ny batisa. Teo amin'ny batisa isika niara-maty tamin'i Kristy ary niaraka natsangana ka efa afaka tamin'ny abidi-pianarana izao tontolo izao izy. Nahoana no mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety hodidina eo aza mandray na manandrana aza manindry. Ny zavatra misy olona mbola tady hiverina, mitady hiverina amin'ny abidi-pianarana izao tontolo izao. Tady hiverina indray amin'ny didin'olombelona ho ampidirina eo amin'ny fiangonana. Fantatsika tsara fa amin'ny Daniela 9:9 araka namafisako ny tena teo avoa izy hoe ampitsahatra ny fanatitra alatsa-dra izy. Ry mpiara-mianatra namana, tsy ilain'izao taonjato izao intsony ny fanatitra alatsa-dra. Efa vitan'i Jesosy izany. Jesosy no ilay zanak'ondro tsy misy kilema. Jesosy no ilay efa zanak'ondro ho aho sy ho anao. Raha mbola teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia mbola tsy tanteraka, mbola tsy tritra ny lamba.
fa rehefa afaka ny ainy dia eny fa nidritra ny lamba, tsy nilaintsika intsony, tsy nilain'ny fiangonana intsony. Amin'izao fotoana izao dia mbola misy misy fiangonana mbola tady ametraka an'izany ihany. Hoe mety ny hevitra masina, ety ny hevitra masina indrindra. Tsy misy an'izany intsony amin'izao fotoana izao fa efa tanteraka teo amin'i Jesosy. Izany ary izay nahatonga an'i Jesosy tandre fa mahafoana, tandremy ianareo izy fa ny fivavahanareo ho foana eny atrehako raha toa ka manao ny didin'olombelona fampianarana ianareo. Iny tompoko. Ia. Misy mahaliana moa atao amin'ny lesontsika atao amin'ny fizarana somato, ny amin'ilay hoe spiritisme. Anisan'ny mahavony ankamaroany amintsika tokoa io ary anisan'ny tafiditra ao amin'izany ilay hoe fivavahana amin'ny anjely. Ny atao hoe spiritisme moa, filazantsika malagasy azy dia hoe fiantsoana velo, filalaovan'angatra, firesahana amin'ny maty, izany rehetra izany ilazana azy avokoa. Dia anisan'ny fampianarana tena mampidi-doza tokoa ny fivavahana kristiana izy io. Anisan'ilay fampianarana mampirisika antsika hanalavitra an'Andriamanitra fa hiresaka amin'ireny izay tsy Andriamanitra ireny, ary rehefa tsy Andriamanitra moa mazava loatra dia ny mifanohitra aminy dia Satana izany. Mila mitandrina tsara isika izany satria mielipatrana mihitsy izao manerana an'izao tontolo izao izany. Dia mila mifantoka isika amin'i Jesosy, mila mifantoka isika amin'Andriamanitra izay namonjy antsika, dia miaro antsika tsy ho azon'ireny fampianaran-diso ireny izany. Ry mpiara-mianatra namana, zava-dehibe no ndesiny niaratsika teto. Tsy ampy ny fotoana fa tsika tena mamelatra azy. Fa anisany averitsika indray zany, fidintsika vetivety. Ny olana manozongozona ny finoana zany, dia ny hoe mbola mampiasa tandinona ve ny fiangonana misy antsika, misy anao, sa efa miaina amin'ny tena izy. Isaorantsika Andriamanitra, fa izy izao fiarahantsika izao dia mitaonanao ho any amin'ny tena izy, ho eo amin'i Jesosy. Tsy miaina amin'ny tandindona intsony tsika izao, fa eo amin'i Jesosy. Ny faharoa, ny olana manozongozona ny finoana ihany koa dia ity didin'olombelona ity. Tadintsika tsara tamin'ny andro fariseo fa nisy fampianarana izay nanozongozona mihitsy ary niteraka adihevitra ary nahatonga an'i Jesosy hiteny mafy, satria tamin'ny fotoana io dia toa nihinan-kana tamin'ny tanàna tsy madio, tsy misasa ny mpianatra dia niteny mafy. Tsy ratsy anie izany. Ahoana tokoa moa isakafoananao ka tsy hisasa tanana ianao, ary amporisihana mihitsy ary amin'izao fotoana izao hoe raha azo atao azy, tena ataovy madio ny tananao. Kanefa ny zavatra nampalahelo, lasa natao fotom-pampianarana azahoana famonjena sy ny fankasitrahan'Andriamanitra izany tamin'izany fotoana izany. Dia nahatonga an'i Jesosy hoe fa nahoana ianareo? Izay nahatonga an'i Jesosy amin'ny andininy fafito amin'ny marika toko fafito manao hoe koa foana ny hivavahanareo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Satria amin'ny andininy fahavalo, mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona. Olana izy io ka andro any dia mitarika antsika mpiara-mianatra rehetrarehetra. Andao isika hiverina eo amin'Andriamanitra dia tompon'ny fahendrena, satria mba samy te ho tanteraka ao amin'ny Kristy isika. Inona re ny teny farany azo lazaina ao amin'ny mpiara-mianatra androany? Ny teny farany lazaiko angamba dia hoe aoka isika hamaka sy hitombo ao amin'ny Kristy araka ny efa nolazaintsika teo. Misy an'ilay teny ao amin'ny Kolosiana toko 2:1 teo hoe koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy ho tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa. Mandray famonjena izany isika rehefa mandray any Kristy. Izany hoe tsy fitambarana fampianarana fotsiny izany no tokony ho raisintsika fa ilay olona mihitsy, dia tsy izy izany fa i Kristy. Ny fandraisana an'i Jesosy anefany dia midika ho fanekena fampianarany rehetra ihany koa. Dia isika izany mila mamaka sy mitombo ao amin'ny Kristy tahaka n'ilay voaloboka, ilay foto-boaloboka dia Jesosy izany dia tsy mahay manao na inona na inona isika raha misaraka amin'i Jesosy. Isika no sampany raha misaraka amin'ilay foto-boaloboka ny sampany dia tsy mahay mamoha. Dia engany isika tsy ho sarotsy asaraka amin'i Jesosy. Misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany izao fiarahana mamintina ny lesona sekoly sabata izao. Ny faniriana izany dia izao hoe andeha isika hifikitra amin'ny fampianaran'ny Baiboly. Hifikitra amin'ny fampianaran'ny Soratra Masina ilay efa mitsindry mandrin'Andriamanitra.
fa andeha alantsika lavitra ny filozofian'olombelona, andeha alantsika lavitra ny didin'olombelona vahoaka Andriamanitra satria mba te ho tanteraka ao amin'ny Kristy isika. Koa le andinina tao tadina manao hoe koa aza velisy tsara anareo ny amin'ny fihinana na amin'ny fisotro na ny amin'ny firavoravola na ny voaloam-bola na ny sabata, aliko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Fantatsika tsara ny any firavoravola, betsaka ireo any firavoravola mba tsy natehikidy andeha mandeha farany. Ny any firavoravola tamin'ireo vahoakan'Andriamanitra tany toy ny hoe ny fankalazana ny Paska, efa tanteraka tao amin'i Jesosy zany, fa vovono Kristy Paska ho antsika. Tsy de ilaitsika loatra tsotra zany hoe mankalaza andro Paska fa Kristy efa Paska ho antsika. Ny Pentecoste, fantatsika tsara ny Pentecoste efa tanteraka teo amin'ny fiangonana voalohany zany tamin'ny Irotsan'ny Fanahy Masina. Reo any firavoravola, aliko ny zavatra ho avy rehefa efa tanteraka teo amin'ny Kristy izany. Ry mpiara-mianatra namana isany Andriamanitra ne hanome anao ny fahindrena. Ny Fanahy Masina ne ampitoerana ampon'ny tsirairay avy ka tonga antsika ho tanteraka ao amin'ny Kristy. De misaotra anao tamin'ny fanarahanao hatramin'ny farany ny dinika ny fanaovantsika. Ndeha ho farana antsika mivavaka izany ankehitriny mivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavana, isaoranay ianao no ny fotoana sarobidy izay nomenao anay androany na ahafahany niaraka nandinika ny teninao. Ampitoerana ty anatinay ary fanena masina mba hahatonga anay ioripaka ty anatinay izany teny izany ka moa anay satria irinay mba ho tanteraka ao aminao. De mitahy anay mandritra ty tontolo andro ny sabata ty tononona ny vavaka nohony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.